tsy Mamravato Mangarery fa Iandry Rajoela sy izay olona teo kaikan'zareo ihany koa izay hitapoko hitam-pirenena teny anisan'ny teneniko amin'izany Nainandry Tsitohaina dossier CUA SMGD sy CNAPS mahatratra amina milliard de dollars ny vola malagasy tokony hiditra aty amin'ny kitapo-bola ao anatin'ny PIB malagasy kanefa dia misy fuite de capitaux sy fuite de ressources erak'izao tontolo izao. Za zany tsy hoe andeha anakiana eto fa andeha hiasa anao amin'izay hoe inona le tokony atao fa nanapa-kevitra izahay hoe isaky ny fotoana periodika dia anao émission ohatran'izao ataontsika izao hoe tsy hoe hitanisana zava-bita fa mba hampisehona vahoaka hoe reto le zavatra ahitsy tamin'le zavatra nokianina taloha reto zany ny fanitsiana izay nentinay dia io ny asa nataonay fa ny firenentsika mihitsy no notantanina amin'ny fomba mamoetra natao hoe mauvaise gouvernance, dilapidation des ressources, détournement sy atao hoe association de malfaiteurs eo amin'ny fitondrana dia izay no nokianina. Ny zavatra hita voalohany indrindra vao nivoaka hoe Eritsalama no Prime Ministre voatendry dia nivoaka daholy ny appartenance ny amin'ny sociétés ingérées na conseil d'administration anazy rehetrarehetra matoa ny filohan'ny fanovana nametraka azy teo dia manana ny fahitany azy izy nisy ny fanadihadiana izay nataony ary misy ny mission izay napetrany ka isika zany tsara anazy amin'izay mission napetraka izay hoe vitany sa tsy vitany. Efa niresahana teo ihany ny raharaha Nainandry Tsitohaina hikiaky moa ny fiantsin'ny olona eto Antananarivo azy raha tsy madaditsika aloha dia averina kely be ny tanàna Nainandry Tsitohaina ny taona fifidianana 2024 2024 izy nandray ny toerana be ny tanàna vita ny tao-piasany tamin'ny taona 2024 ny raharaha CNAPS sy SMGD inona mo le hoe raharaha CNAPS sy SMGD lavio tonga dia ilay marobola ny tsarony rehetra vao miresaka hoe CNAPS 2.10 miliara ariary ny ndramin'ny commune Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny SMGD io vola be 2.10 miliara ariary io mba hoe hikarakarana ny zava-misy zany ananganany asa taona 2024 volana Jolay 2024 no naka anio 2.10 miliara ariary io tany amin'ny CNAPS ny commune tamin'ny alalan'ny SMGD. Ny SMGD dia alavaina hoe société municipale de gestion digitale mikirakira ny resaka numerika zany amin'ny fitantanana eo anivon'ny commune ny SMGD. Ny fanaraka ny rotota tamin'izay zany hoe ny mpampindram-bola sy ny mpindram-bola fa 80 volana tataovana zana-bola 700 no amerenana an'io vola io dia nataony soni de raikitra zany fa de izay no natao de nandeha teny nandeha betsaka ny resaka tamin'izy io mo nandefa nandeha teny nefa ny fotoana dia tsy nisy afa-tsy 5.4 miliara ariary zany hoe 9 miliara eo no tavaverin'ny SMGD hatramin'ny 20 aprily 2024 20 aprily 2024 taorinan'io tsy nando vola itsony ry zareo SMGD dia nanomboka nanaitra foana teny amin'izay ny CNAPS ary faraparany teo tamin'ny voalohan'ity volanyity dia nivoaka mihitsy mo ny tale général ny CNAPS teny avereno ny volan'ny CNAPS 7 miliara ariary fa lasa manahirana izy lasa mivadika any amin'ny CNAPS indray no lazain'ny olona sasany hoe sao de be vinanareo sy ny sisa dia ny tena ny tale général avereno ry SMGD ny 7 miliara ariary ny CNAPS ny teny ihany koa taorinan'io ny tale général ny SMGD hoe tena marina tokoa fa nisy io findramam-bola io tena marina tokoa fa nisy apahambola ihany no tavaverina saingy tena niena be hoy izy ny fidiram-bola teo anivon'ny SMGD dia tsy nafahanay nandoaraky ny tokony ho izy an'le isam-bolana zany tataovan'ilay zana-bola dia nangataka fanemorana na fanamboarana ny fandoavana zay saingy tsy nahazo valiny hoy mo ry zareo zany avy eo amin'ny SMGD dia eo iny
tena tortaniny fisavana perquisition tsy tratra tao an-trano ngarainy sy tatatao an-trano rany ngarainy erian-drano behivavy ery mo afaka kely ny mare masay le hiakatra iny no misy ny tranony a de tsy tao zany izy de nijerena teo de nisy fiara roa tao nalaina de nisy atao tantaratasy vitsivitsy de raha le vaovao le nivoaka omaly a fazany ankoatra ny tratra tao nalaina ambavany nentina nalaina ambavany ery amin'ny bureau maleo tena sahanany ady amin'ny kolokolona mibianko ny vadiny sy mpiasa ray tao an-trano enona no tiantsika resahana ao anatin'izany rehetra zany hoe raha vao miresaka n'ilay hoe fanovana mantsiny de manontany ny olona hoe aiza ihany ty le hoe fanovana de misy zany ny karazany zavatra efa atao anatin'io satria miresaka ny TSMGD ity zao tsika angamba ny tato anatin'ny 5 taontsika de samy narehan'io daholy fa tsy nisy ny fanadihadiana na de atao aza hoe tsotsotra nivoaka avy amin'io raharaha io nefany a latsakemoka nge cotisation any mpiasa amin'ny sehatra tsy miakina nge no amikinapy zarozareo hoe karaha banga firy le tsy tavaverina teo 7 milliards ariary zany misimisy any a misimisy any de mila jereny io mifandraika amin'izay koa io le resaka hoe nataona mpandrarà ny antso-jay ny ampimamba miresaka fandrarana maro ireo mpandrarà malagasy no mitaraina tamin'le zava-mitranga teto de rehefa nijerena zany mialohan'le faravan'ny fitondrana rajoelona moa de nanao an'ilay asinareo mirahalarana hitany le fandarana manokana iny re matao mamy ravatomanga de niteny mihitsy izy tao hoe madio hoe maninona raha mitsoaka iny tena malinaka hoe maninona raha olona madio tsy mitsoaka tsy mitsoaka fa eto izy ny orinasa malinana be hoe inona mozy le hoe miala ravatomanga de angamba ny andro vitsy taorinana iny moa de tsy tetitsony izy andremataona andretsitoaina zao no mbola ikaroantsika vaovao satria izy ity de anisan'ny namoana IST ihany ko na interdiction de sortie du territoire zany hoe tsy fafahana mivoaka ny Madagasikara fa asa raha ifanody eo an-drano behivavy izy na tsy fantatra fa de 8 eo satria reo manam-pahefana ambony teo aloha moa zany de anamoana niny IST iny daholo fa nisy vitsivitsy any efa ohatrany tafaporitsaka ardanie nisy trony vola teo aloha zany zao satria misy audity mahatsiravina be mihitsy atao amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola efa tsy aotsony minisitra teo aloha efa tsy aotsony fa de izy misady marary mamenatra satria raha mahita an'ireny olona hoe tonga any anany na voafantatra hoe fa any inge izy enjakenjana ihany ohatrany hoe somary manontany tena ihany keo anao am'le eto amintsika hoe ahoana mahatonga fa inotsika hoe misy zavatra tokony atao le izy zany zay le hoe raha naretsika te hoe zay no mahasaropadiny fivoahana vaovao rehefa misy fanadihadiana mandeha satria raha miatefamiko zao le zavatra ka marian'le vaovao de mety andray fipetrahingana fa tsara foana zany miasa mangina de nefa misy vokany tsara satria tokoa raha tsy eo moa le tompony andraikitra voalohany ho antanenany zava-misy de ahoana moa zany no atao satria tsika zao nahita hoe nisy an'ilay hoe dafy talean'ny resaka fitantanam-bola teo amin'ny ministera ny vola le hitantsika le fiara mahafinaritra be lafo vidy daholo hita teny amin'ny tranony teny amin'ny solotena teny teny alasora teny a de raha atao moa izy de adiadina de hita eo fa ny hoe aty amina ministera ny vola zany volam-panjakana misy zavatra mety ny ministra irena no mahafantatra azy de sarotra ihany ny anaporitra zany an'ireo lafa hoe fa ino ty izany nanao sy ny ty naninona mivoaka reto volo reto fa inona fa hoy aho hoe azo atao tsara no miresaka fanadihadiana de mety somary maraparanatsika kely azy angambany a le resaky ny ministry ny fitsarana sy mpitahirana fitombokasehampanjakana raha matao faniry soherinaivo hoe raha ohatra ka vitatsika no mahita zany de mamerina an'ireo vola tokony ho an'ny Madagasikara mparitadritaka any ivelany any tena vola be amina milliard dollara no tafaveriny eto Madagasikara fanao tokoa zany ny olona moa zany a amin'ny resaka fandrarana manao an'ilay hoe compte offshore zany hoe apriminy any amina toerana tsy de ty loatra manadiady ny fiavian'ny volany de manao an'ilay hoe olona solona anarana ihany koa ny tompony compte a le manao an'le prête-nom ihany koa de miparitaka be zany io fa
rehefa tena adiadiny io ry zalahy de hita foana ihany avatsiny ny aingany vola io a vola tokony ho any Madagasikara io no ngiazany retolo reto na ity olombelona ray ity a de nitija zay averina amin'ny fanjakana malagasy io teteny kely amintsika fotsiny aho hoe raha le fiaingana tany amin'ny voalohany nisy an'ilay ranga raha nahititsika anisan'ny voasambotra voalohany sy nalaina ambavany momba ny rarara vatomanga tapabolana teo zay a de io ranga io zany notrany hoe raha mietsika vola izy de izy no miplace mametraka an'le vola raha amin'ny fomba teknika amin'ny lafiny lalàna zany de mamotsy vola zay mahatonga le fanotsim-bola et blanchiment d'argent tonga avany zany ny volan'ny terina ny volan'ny samma de tsy manontany fa tonga de raisiko sa ok na de avadikitsika dollar ty na apetrakitsika atao petrabola amina orinasa ohatr' zao na amina mampanjana bola amina banky ohatr' zao tsika na ohatr' zany de mivoaka madio ny vola satria mivoaka zany avatsy am'le tombom-barotra na le bénéfice na le dividende atsy am'le orinasa na le banky tsy isaky ny arakarandray io isam-bolana ve isaky ny telo volana ve isaky ny em-bolana ve sa isaky ny farany taona de miverina madio ny volan'ilay olona de io ranga io zany ayahin'ny Mauriciana hoe mikirakira volatra am' 20 miliara dollara aitsika ve zany zareo 20 miliara dollara tsy fantatra mazava izay tena ny hoe apahany firy tamin'ireny ny mamy Ravatomanga fa zalo miteny amintsika 20 miliara dollara zany a teti-bola mpanjakana mandritry ny 5 taona efatra faingo 2 miliara dollara ny teti-bola mpanjakana 9 avy io efa niakatra be io fa teti-bola Madagasikara zany mandritry ny 5 taona hitatsika am'zany hoe enjana be ny resaka famatsim-bola sy fikambananjiolahy amina sehatra iraisam-pirenena misy tambajotra iraisam-pirenena mihitsy io ka zay no mampahenjana be an'io rarama amin'ny Ravatomanga io amin'izao fotoana izao satria le izy angery zareo tsy izy rery ny avita hoe sady mitondra ny vola ato mametraka an'iny atsy no mizara an'iny ary fa tsy maintsy misy mpiara-mimbolantoka ao ary tsika moa zany tsy narehan'le fitsarany rehefa nalaina ambava ny mpanaraha malagasy io a nanono nanaran'olona ve izy satria nisy taon'izay raha mbola atao amin'ny hôpitaly izy le hoe narary vavony sy narary fo iny ça ne va pas très bien de somary nyteny inga mamy Ravatomanga isa mpamoaka goavanao ataoko de tsy nanao moa ingarainy sy nanao moa ingarainy fa miandry ny rehetra hoe ibaboka ve sa nono nanaran'olona ve sa tsy fantatra ohatrohatr'izay fa tsy niteny tsy nisy mihitsy moa zany lay ampamoaka eny mety teknika fiarovatena sy fanaovana serasera ihany ko reny amin'ny akapobeny fa zay le izy amin'ny akapobeany a de farany mialohan'ny dokam-barotra fanambarana foy nataon'ny ministra ny angovo hoe arakaraky ny vokatry ny audit na ny fitsirihana momba ny fitantanam-bola sy ny fitantanana no anapa-kevitra ny momba ny tale général ny Jirama iny angamba tsy asitsika resaka be fa mazava eny de rehefa feo a isento kely tsika de vavaka miverina amin'ny fampitafa afaka miditra amin'ny antso an-telefona ihany ko ianao fanaveritsika rehefa avy nisento kely nisotro dite kely somary niandry anao ihany ko napiditra fahana ihany ko mba ilaza ihany ko reo resatresaka avy any aminao ihany ko satria mety misy ny vaovao zay tsy anay tsy tonga anay ary sosikevitra avy any aminao ihany ko fa atsika mba miresatresaka eto fanako alevitra ampandrosoana ty fireneny ty ary ny maly moa iny efa fantatry misy an'le hoe misy avandra afaka mahaly avandra misy hoe faly avandra misy zareo faly avandra misy ny sasany hoe fa tena saika dinika ry namana somary avany ambanivohitra mba ajereo ny le fandrimpahalemana any ambanivohitra fa alao iny resahana iny fa soma tsika tena varina am'le hoe raha-pirenena sy ny vola be sy ny fanovana rafitra sy ny sisa fa raha misy zavatra mba tena andrandray ny malagasy ny mpamokatra ny mpamboly ny piopy any ambanivolo de io resaka fandrimpahalemana io mba ahafahana miasa amin'ny lamina de mamokatra amin'ny lamina de ny anankiray moa fa iny moa tsy maintsy asa mitoy de mety aritra ny fanamboarana ny lalana ahafahana mamoaka ny vokatra fa io ndraindray no mahatonga olana mpamokatra mamokatra izy de tsy tava voaka le vokatra fidin'ny mpijirika mora be allo miaraba tompo miaraba
miaraba zana mpoko patika anatiny maraina vaovao ty kapaka moa iny tsy aindefa teny fa catastrophe naturelle taitetikely rasapirenena ahoana zanaty literatany vanizina koro madakarana 2 milliards de basana kiena ila zany le mpamandry zay le fanontaniana amipetaka de manaraka zany eo amin'ny resaka rahapirenena zay ihany zaho agaga fa ohatra matorotoroky eto Madagasikara mitira raha ty de ny problème kosa de ohatra lasa mifatokana am'le mpandrara iny daholo ndray fa ny mpanara-baovao sao de fotoana tokony hijerena zavatra rehetrarehetra zay tsy manjary eto amin'ny firenena zao mangataka anareo ministère tsirairay andrainandraiky tareo fa ohatra ny saika lasana amin'ny vatomanga foana manko zao ny eriteritra ahoana ny position firenena malagasy satria efa mitsangana ny gouvernemanta azaho asa fandehan'ny resaka karazana enquête parlementaire amin'ireo zavatra olona maromaro nanoty ny eto amin'ny firenena zao sao de mba tokony hosokafa ny fanaty aty fomba de mahasitona reo misaotra anao vao raha ianitrareo tokoa zay raha ny fahafantarantsika azy aloha tena miasa ny anivona ministera any zay le nambara teo hoe le izy moa tsy aro hoe ho avoaka angazety na vaovao daholy ny resaka toy ny raharaha tsy efa tamin'ny faran'ny herinandro iny nefa nyteny ny président colonel hoe efa vonona ny vola ho amin'ny fikarakarana fikonan-doam-pirenena de miaraka amin'ny FFKM raha isika aloha ny antso manaraka de to izana aveo allo miarapa tompo allo efa tafiditra anao rahatsika rehetra miamalaza anao aloha zany rahatsika efa mandroso le rahapireneny fa iny moa zany tsy aro hoe voatatitra foana isan'andro sanahy araky ny ohatra zao raha maka exemple fotsiny zao tsika hoe ka ny misy mbola tanivelany zany de afaka manao ay zao zany tsisy afaka manao zany tsony satria efa hoe ao anaty gouvernement ianao miasa de miandrotsika hoe rovina fa mahatokotsika fa mandroso le izy sary fa ny zany tiako tenenina fotsiny ohatra ny sujet anankiray tena na fotsiny fa mihaino andehanareo zany mampiavatomanga foana ny tena resahana zava-be iny satria zalahan'ny Maurice manome vaovao foana isan'andro san'andro de voaresaka foana izy zany de le izy moa efa voaresaka tamin'ny tolona tamin'izay hoe Andry Rajoelina Mandry Rabatomanga sy ny fironga de reny efa misy abrogation isan-karazany matetikely amin'ny ministère zany hoe miasa fa mandeha tsara izy fa ny tena mba tiako tenenina le izy any fa misy lalako amy ty le sujet hafa mihitsy lalako foana le izy isan'andro san'andro re amorona konery misy an'le areana taxi misy an'le taxi brosy de gare routière voilà tena le izy raha tena simba fotsiny nefa tsy fantatra hoe firy miliara ny lanitsika tamin'io de tokony mba zany zao am'izao andro ny fanavozana sy nina fitsitsina sy niny zao tokony ampiasainy io zavatra na ny ampahany fotsiny am'ireo mpitapitra raha makeny rehefa tsy mety mandery zalahy tokony ampiasainy io zay zany le izy aloha de mivozao ihany fa misaotrabetsaka makasitraka tena marina ny resaky le anamatsika teo ny amorona koa ny gara routière fisandratana tamin'ny fitondrana HVM ny navitana azy io de niakatra teo amin'ny fitondrana moa iry Andry Rajoelina de tsy sorona tamin'ny fanina le anarana raha le hoe fisandratana nodiny fanina de nefa marina le resaka teo hoe tena ilaitsika le izy andaminana an'ireo le zotra régional sy national fa mifangongo be am'le toerana efa misy ahoana ry samy am'le toerana efa misy fetsakely zay kosa nge raha mijery ny fiasan'ny président colonel tsika de efa mahita hoe efa manomboka izy zany tsy manao an'le alako bika tsy tiako tare hoe tia fotodrafitra asa natsanganiana de tsy ampiasainy raha mahita zao tsika reny laky vato reny zao de efa nampiasainy le trano bebe omena ny mpianatra ny fotovorona sy ny akatso de miny ihany koa tsika fa hisokatra tsy ho ela ny garany routière fisandratana de ho ampiasaina anatin'izay hitako hoay manokana aloha zany de hoe nisy am'izao fotoana zao matahotra kokoa ny manam-pahefana mpitondra fanjakana amina fanapa-kevitra raisina ny fihetsika sy ny fiteny taorianan'le zavatra nisy ny ainana nandritra n'le fito taona